Dia faly miarabanao indray tonga amin'ity fotoana izay iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra ity mba hitomboantsika amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy araka ny fandarana efa fantatrao. Ary raha ohatra ka mba izao moa anao vao manaraka azy dia miarabanao manokana zahay afaka hiaraka aminay eo mpiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra, satria ny fitomboantsika amin'ny fahalalana ny tompo dia hitondra fiadanam-po, hitondra fahazavan-tsaina ho antsika mba azotsika mamakivaky ty fiainana manahirana ity. Anio isika dia hamaky salamo iray manambara ny Kristy, ary salamo nataon'i Davida izany. Tsarovy fa Davida dia tokony ho any amin'ny 10 taona talohan'i Jesosy tompo nahatongavany no nahampanjaka azy teo amin'ny Israely. Ary raha izany no izy dia tsy mbola nahalala mihitsy an'i Jesosy izy na nahafantatra azy tahaka izay nahafantarantsika azy. Kanefa na izany aza dia tsapa eo amin'ny salamo izay ataony fa efa mitory an'i Kristy sahady izy. Anio isika dia hamaky ny salamo izay anankiray amin'ny salamo mahafinaritra indrindra sy salamo ambara hoe salamo poetika, hoe ao anatin'ny fomientany ny mpanoratra no nanoratany azy, dia ny salamo 720 izany. Salamo 720 ahatsiarovantsika ny fitiavan'i Davida an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra an'i Davida, ka hanambarany Davida ny amin'ilay mpiandry tsara. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Salamo 720. Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Mampandry ahy amin'ny maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho, dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo ny loko eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ikapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Va no mpiandry ahy, fantatsika rehetra fa raha Davida mijerena ny asany dia mpiandry ondry. Ary raha tonga aza ilay mpaminany hanositra azy ho mpanjaka araka ny tenin'Andriamanitra, dia teo daholo ny raha lany rehetra zanaky Jese, fa Davida ireriny tsy teo. Dia nanontany Samuela hoe eto daholo ve ny zanakao rehetra? Misy anankiray tsy efa izy mpiandry ondry, miany mpiandrasan'ondry any izy. Dia hoy Samuela hoe alaova izy. Ary rehefa tonga Davida dia izy no nosorana mpanjaka, ilay mpiandry ondry tonga mpanjaka. Ary raha nijery ny fiainany izy, mitodika ny fiainany izy, dia izao no hitany hoe Jehova ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Nahoana ny mahasalamo manambara ny Kristy ity salamo ity? Satria Jesosy tompo amin'ny Jaona 10:12 dia nilaza hoe izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Dia izy hoe izaho ny mpiandry tsara, fantatro ny ahy sady fantany aho. Jehova raha mpiandry an'i Davida izy, nanohatra ny tenany ho ondry n'Andriamanitra Davida, ary ondry tsy manan-java mahory. Jesosy tompo kosa dia milaza fa mpiandry antsika izy, izaho izy ny mpiandry tsara. Ary mampiandry tsara azy manolotra ny ainy hamonjy ny ondry izy. Amin'ny salamo 720 dia tsy hitantsika ny hoe Jehova nanolotra ny ainy hamonjy an'i Davida, satria Jehova tsy hitany ny masony, nefa ninoany ka niara-ny aina taminy. Fa Jesosy tompo kosa dia tena nanolotra ny ainy hamonjy antsika izy,
maty teo amin'ny aryfijaliana hamonjy antsika ary dia nanjary ondry ny tompo no vidiny tamin'ny rano isika. Ary izao no mbarany Davida hoe tsy hanan-java mahory aho fa Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho. Ary hitany Davida teo amin'ny fiainany zany inavy tamin'Andriamanitra taminy hoy izy hoe raha Jehovah ozy mijereko zavatra nataony tamiko izao mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy ary mitondra ahy eo amorona rano fialany sasatra izy. Raha mijery sika ry havana ny tany Palestina dia tany ngazana no azo lazana azy, be tendrombohitra sady tany mafana, ka zany hoe ahy maitso zany dia tediavina sy karohina izany. Zao nefa ny zavatra hita hoe zaho lay ondrin'Andriamanitra dia tsaroako mihitsy ny hoe entiny makany amin'ny ahy maitso aho ary asainy miala sasatra eo rano. Inona moa ny tediaviny mihoatran'izany hoe ahy maitso? Ary raha ny tany maina ny Palestina, tany karakaina ny Palestina, inona moa ny tsara miondry mihoatran'izany hoe sady mahita ahy maitso no afaka miala sasatra eo amorona rano, tsy matahotra na inona, tsy matahotra ny ambody, tsy matahotra ny fahavalo satria misy mpiandry izy. Ny zavatra fantatsika ry havana, ny amin'ny Jesosy Tompo dia mpiandry tsara tokoa izy, izaho ny mpiandry tsara hoy izy. Ary raha niantso izy hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-trentana fa izaho no hanome anareo fitsaharana, dia mampahatsiaro any Davida nahatsiaro tena hoe mampandra aminay mangy Jehovah ary mitondra eo amorona reny rano fialany sasatra izy. Marina tokoa ry havana fa ny olona izay manana ny Kristy ho mpiandry azy dia mahatsiaro izany tokoa, mahatsiaro izany hoe fitsaharana ao amin'ny Kristy izany. Raha nojerena ry havana ny tantarany fiangonana tamin'ny andron'ny Néron, raha nampijaliana ny kristianina, ny zavatra nanaitra ny Néron dia ny herim-pon'ny kristianina tao amin'ny arenina tany Roma fa izay raha nampitahorina amin'ny fahasiakan'ny omby tao amin'ny arenina izy izay hanoto azy, ary raha nampitahorina tamin'ny afo handorana azy, zavatra nahagaga azy dia ny hoe ary tao mbola mihira ihany ireo kristianina ireo. Tsy fantany manko, tsy fantany fa ireo kristianina ireo dia manana ny fiadanany Kristy, manana zany izy, manana ny fitsaharany Kristy ireo kristianina ireo. Ary ianao moa tsy tsaronao ve eny fa mianoka eo ambany fahasoavan'ny Tompo ianao. Marina fa mafana ny andro, marina fa migaingaina ny masoandro, marina fa midanika anao ny adin'ny mpiainana, efa tsaronao ihany eny hoe ary nahoana azy no manana izany fiadanam-po izany aho, manana izany aho. Inona ny mahatonga ahy an'izany fiadanam-po izany? Tsy ny amiko anie fa ny Tompo mitondra ahy, izy lay mametraka ny fitsaharany ao anatin'ny fo, izy lay ny manome aina vaovao. Raha io ny andininy fahatelo no jerentsika dia hoe mamelombelona ny fanahiko izy, mamelombelona ny fanahiko, zany hoe mamerina indray ilay fanahiko efa reraka ho eo amin'ny fitsaharana. Ary tsy zany ve ny tenin'ny Tompo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko anareo. Indre zany ahatsiarovantsika ireo kristianina izay mahatsiaro fa mafy ihany ny adin'ny mpiainana, sahirana ihany amin'ny zavatra samihafa, kanefa tsaron'ny ny tenin'ny Tompo. Aza matahotra indroa momba anareo mandrakariva mara-pahatonga ny fahatapena zao tontolo zao, tsaron'ny mpianatra fa mamely mafy ny tafio-drivotra, tady ampilentika ny sambo. Izao anefa mitsangana ny Tompo ka nilaza hoe mangina amin'ny Sahara, dia ny tony tsara ny andro no voasoratra
mazava ho azy amin'izany ry havana, mazava ho azy amin'izany fa ny olona zay miaraka amin'ny Kristy, ny olona zay miaina miaraka amin'ny Kristy ka Kristy no mpiandry azy, dia miaina mihitsy zay niainan'i Davida tamin'Andriamanitra, mamelombelona ny fanahy, mitondra azy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, manome azy ny zavatra ilaina izy, mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay mampahery ahy ho Paoly apôstôly, manana ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ho izy, ary ny fitsarana ve eny zao rehetra zao tsy hamozako anao, re Jesosy la tsy mandao, ay Jesosy ampizay. Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra nahatsiaro ny fahamaminy ny fiarahany amin'ny Kristy sy ny mahondry ny Kristy azy. Ary ny anankiray ambarany amin'ny toko 9 ihany dia ny hoe mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Tsapany Davida teo amin'ny fiainany, fa raha tsy Jehova mihitsy no mitarika azy amin'ny lalana rehetra dia ho very lalana izy. Nefa ny tsarony izao lalam-pahamarinana no nitariany azy. Raha mijery hoe fahamarinana io sika ry havana dia Jesosy tompo no nilaza hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray lalako, ary nilaza ihany koa izy hoe zaho ny fahazavana zao tontolo zao, zay manaraka any tsy mandeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana. Lalana hoe maraparapa anaty aizy sika menakavy mitady lalak'izorana. Andriamanitra dia nitarika ny Davida tamin'ny lalan'ny fahamarinana, ary Kristy Jesosy dia mitarika antsika amin'ny lalana ho any an-danitra. Ny ondrin'ny Kristy izay manaraka azy dia tarehiny manaraka azy avy aoriany, melo lalana azy Kristy, ary manoro azy ny hoe ity ny lalana ka izory, ary amin'izany lalana izorany zany izao ny tsapany Davida. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azaho dia tsy hatahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Fa anga rehefa manaraka an'Andriamanitra dia misy lalana mandalo aliko ny fahafatesana, misy anga zany. Eny ry havana, imbetsaka Davida no nandalo zany lohasaliko ny fahafatesana izany, ka ny roa amin'ireo ihany no asehoko anao. Ny anankiray dia niadiny tamin'ny Goliata teo ambany fahefan'ny Filistina ny zanak'Israely, ary nijaly sy nahantra noho izany. Goliata miaramila lehibe no niaiky ny Israely tamin'izay, ary niantso hoe iza aminareo no afaka hiady hafa raha maharesy any anankiray aminareo dia hanompo anareo ny Filistina, fa raha resiko kosa izany dia hanompo ny Filistina ny zanak'Israely. Nangovotra avokoa na zay lehilahy mahery indrindra teo amin'ny Israely azy. Tovolahy kely mbola mpiandry io, ary raha jerena ny tantara mbola tsy ampy 20 taona akory, satria mbola tsy nanao raha miaramila araka ny lalànan'ny Israely. Tovolahy kely mpiandry ondry handeha say handeha hamaky ny lohasaliko ny fahafatesana, ka hoy izy tamin'ny Goliata hoe ianao manatonay amin'ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitry ny Israely zay efa noekena mandroany. Nandeha namaky ny lohasaliko ny fahafatesana izy, nefa tsy natahotra izy. Fa inona no antony? Jehova no nomba azy, Jehova no nitaridalana azy, ary Jehova no nampandresy azy. Vatona tsamitady ny mpiandry ondry no nentin'i Jehova nampidaraboka ilay Goliata lehibe, nampiororo ny firenena ray manontolo. Na mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zaho izy, tsy hatahotra ny loza hafa ianao no amiko. Tatorian'ny ray efa vahosotra ho mpanjaka Davida, nialona azy fatratra Saoly, ary nanenjika azy hamono azy, dia nanenjika azy dia tsisy tery. Ary ndray andro tao andava-jo izy no niery, tany amin'ny zo ny enjedy izy no niery. Tena lohasaliko ny fahafatesana tokoa, satria tonga ny miaramila ny Saoly sy ilay Saoly fahavalony natory teo ambava-zoy. Izy tao anatin'ny zoy tao, raha vao niditra nakao fotsiny Saoly dia matiny tao izy. Nefa narovan'ny tompo Davida, nitsaitsaika moramora izy nivoaka avy ao andava-joy, nataon'Andriamanitra rendiky ny torimaso avokoa i Saoly sy ny fahavalony Davida rehetra.
no tapahany Davida moramora ny sisy kapotiny Saoly dia lasa izy. Efa lasa izy, ery alavidavitra ery izy, miantsoantso izy ry kiaky eo azoko natao aneny namono anao hoe mba jereo kely ny kapotinao fa ity ny sisy kapotiny manam-porofo azoko natao ny namono anao raha anao zany aho. Nefa tsy anao zany aho satria voaositra Andriamanitra ianao. Tokony ho faty tao andava-joy izy fa Jehova no miaro azy. Na dia mandeha mamaky ny loasaloko ny fahafatesana zao tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ary moa tsy zany koa ve no tenin'i Jesosy Tompo raha nampaherin'ny mpianany izy ao Mateo 7:20 hoe indro za momba nareo mandrakariva ambara-patona ny fahataperan'izao tontolo zao. Niondro ny Kristy arovany amin'ny lafiny rehetra, ary izany iny nahatonga any Paoly apôstôly hanoratra ho an'ny kristianina tany Roma izay fantatsika rehetra fa tamin'izany fotoana izany dia tsy mora ny nanaraka ny Kristy satria be ny fanenjehana, betsaka ny zavatra rehetra izay natao tamin'ny kristianina. Nefa izao no nolazain'ny Paoly ny soratan'ny Paoly amin'ny Romanina 9:5 hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa misary sa fitanjahana sa loza sa sabatra. Dio izy hoe kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na antely na ireo fanapahana na zavatra kehitriny na zavatra ho avy na ery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Nahoana? Satria na dia mandeha mamaky ny loasaloko ny fahafatesana aza isika tsy atahotra ny loza satria Kristy no amintsika. Ny tsorakazo sy ny tena ireny mahafatahotra aho izy. Tsorakazo tena hoe eny mety mitranga ihany ny tsorakazo eny eny satria zanaka tiana no anarana sy faizina. Ary ny tena kosa dia lay te-pitiavana ampakarana ny ondry avy any anaty lavaka raha sendra latsakany izy. Ny tanan'ny tompony eny mampakatra anao hoe na dia Petera aza efa nandany tompo itelo kanefa hoy ny tompo hoe izaho efa nivavaka ao anao mba tsy ho levona ny fonanao. Fantatry ny tompo fa raha tena ondriny marina ianao tsy sitraky ny fonao aneny ny enjera tetsy na teroa hoe lavaka tetsy sy teroa zay velariny fahavaroka nampienjeranao. Misy te-pitiavana sandro-pamonjena zay ampiakaran'ny tompo anao moramora avy any. Ary efa tsapanao teo amin'ny fiainanao zany ianao angamby ianao amin'izao fotoana izao tsaronao hoe ondrin'ny tompo aho fa saingy latsaka lalina, latsaka anaty famonjam-po aho, latsaka anaty fahaverezan-kevitra aho, latsaka anaty fahantrana aho. Angamba ho izany ianao amin'izao fotoana izao raha tena ondrin'ny tompo marina ianao aza matahotra fa misy tanan'ny tompo hampakatra anao. Ary zao teniny tonga aminao zao dia tena hampakatra anao hoe niakara avy ao andavaka hoe aza mijanonao intsony vaindro ny tanam-pitiavako hampakatra anao avy any. Ny tenao ny tsorakazonao ireny mahafatahotra azy. Ary ndraindray koa ny zavatra hitan'ny Davida teo amin'ny fiainany, mamelatra latabatra eo ny loka eo imasy ny fahavaloko ianao. Mamelatra latabatra hoe latabatra tao inona isakafoanana. Dia toa hitan'ny Davida zany hoe mijery maso azy fotsiny ny fahavalony fa tsy mahavita na inona na inona. Izy omeny ny tompo sakafo be, fiadanam-be. Izany zavatra zany tompom-piavana dia asehon'ny tompo amintsika rehefa tena miaraka amin'ny tompo marina isika. Mahery dia mahery ny didina voakandrana valina voalohany mampitahotra ny malagasy kristianina, mitady handrombaka malagasy kristianina. Fa ny malagasy kristianina ve mianoka tamin'ny fanarahana ny tompo izy, ka na dia teo aza ny antsoantso hoe vonoy tetroteteo fa ratsy fanahy hitako ny lala tsaraka izy azoko ny famonjenaka ho tanako. Izany no hiran'izy ireo miravoravo izy dia atserovatsika ny zavatra nitranga tamin'ny andro Elisa mpaminany ry havana, nanodidina azy ny miaramila ny Sirianina. Haninona hisambotra azy, natahotra Geazy, nangovotra Geazy. Rikako eo angambo zao ny faharandrotsika manodidina atsika ny fahavalo. Tahitra ve Elisa nivavaka izy, Jehova ampahiratiny masony mba ahitany. Inona ny hitany Geazy
anjelin'Andriamanitra manodidina azy ireo. Ry havana, zavatra tsy fantatry ny olona ny tenin'ny tompo hoe ny anjelin'i Jehova mitombo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny latabatry ny tompo feno hanim-panahy mahavelona dia velariny eo anatrehan'ny olona izay mino azy. Ary inona ny zava-nisy? Paoly sy Silasy anio gadran'ny olona tao an-trano maizina izy, norahonan'ny olona ho vonoina izy, izao nefa ny voalazany asan'ny apôstôly 1:20. Ary noho ny mamafinalina dia nivavaka sy nihira fiderana Paoly sy Silasy. Nivavaka sy hira fiderana, latabatry ny tompo velariny eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra manoloana ny fahavalo mitady hamodika ny ainy. Mamelatra latabatra eo anoloan'ny fahavaloko ianao. Tsy atahotra ny loza afa ianao no amiko. Fahavalo manodidina ve? Saina tony fanahy voky tenin'Andriamanitra. Izany ny belaran'ny tompo eo anoloan'izay rehetra manaraka ny Kristy. Atsiarovantsika ireo apôstôly izay nodidininy sy nedriona, nampitahorina mafy dia mafy. Ajanononareo zany Jesosy toritorianareo zany, avelaonareo zany, efandrarana hita amin'izany ianareo. Moa nampiontsina Andry Petera amin'ny rahalahy avy zany. Izahay tsy maintsy manambara zay efa hitanay sy renahy. Iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijaliany dia efa natsangan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ary vavolombelony zany zahay. Tsy matahotra ny fahavalo manodidina azy ny zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, satria ny tompo dia miaro azy araka ny teniny hoe indro hamomba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Teo i Davida eo am-pamaranana ny salaminy hoe fahasoavana sy famindram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Fahasoavana sy famindram-po hoe eny tompo. Zany nitsaroan'i Davida ny ainany, ary isika dia miaina ny tsara lavitra noho ny ain'i Davida aza, satria noho ny amin'ny Kristy Jesosy lay nividy ho antsika tamin'ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra, ka nivesatra ny fahotantsika na hahatonga antsika ho ondry ny Kristy novodiny tamin'ny rano, dia mahatonga antsika hatoky fa fahasoavana sy famindram-po tokoa ny manaraka antsika. Hoe Paoly ho an'ny Filipianina hoe ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra miaro ny fonareo sy ny sainareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany hoe satria efa nividiny Kristy tamin'ny rano isika ho tonga ondriny, dia hapetraka Andriamanitra ao amintsika ny fiadanany natoinina zavatra mitsangy eto amin'izao tontolo izao. Mety ho solafaka eny an-dalana ianao, mety voafandriky ny fahavalo ianao, mety voatifitra ianao, satria ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany. Zana-tsipika mirehetrarehetra alefa n'ilay ratsy dia mamely antsika isan'andro, nefa ilay Andriamanitra izay efa nanome ny zanany hividy antsika tamin'ny rany, efa nanolotra ny Kristy Jesosy koa mba ho loharano ny famindram-po, loharano ny fahasoavana izay atobak'Andriamanitra ao amintsika mba hahatonga ny fiadanany ho ao amintsika mandrakizay. Ary izy no ilay nilaza hoe izany lalana sy fahamariana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izy no hitondra antsika ho ao amin'Andriamanitra, ho ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Ary Davida eto raha milaza hoe dia toetra ao an-tranon'i Jehova andro lava dia tsarovy ry havana, fa tsy mbola nisy akory ny tempolon'i Jerosalema tamin'izany fotoana zany, satria Solomona zanany no anorina ny tempolo io. Kanefa efa manambara sahady Davida zany hoe ao andro lava ao an-tranon'i Jehova. Izany tranon'i Jehova andro lava izany rehefa mandinika ny sotra masina ianao, Jerosalema vaovao anie no itoerantsika mandrakizay. Ary zany ny fifaliana ho an'i Jerosalema vaovao mandrakizay aho noho ny amin'ilay Jesosy Kristy mpiamby ahy. Izy ilay mitary-dalana, za no lalana sy fahamariana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ho any amin'ny ray ianao, aizany ray ny ray andro ho any Jerosalema vaovao no nenany ondry ny Kristy rehetra. Fa izany no efa nomaniny raha mamaky ny Apokalipsy 1:20 ianao, dia ahita ilay Jerosalema vaovao, tranon'Andriamanitra mandrakizay, iara-palo mandrakizay. Ary izany ry havana ny tena fifaliana. Ny ain'i Davida
reo rehetra ireo fifaliany tokoa zany hoe tsy manan-java-mahory izy, mandry amin'ny ahy maitso izy, mipetraka amoron-drano fialan-tsasatra izy, velombelomina ny fanahiny, mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana izy, tsy atahotra ny loza izy, velarana latabatra ny mason'ny fahavalo izy, fa ny zavatra tena lehibe indrindra entiny mamarana ny salaminy dia ny hoe hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava inganie. Ianao zany miaino zao teny izao dia tena ondry ny Kristy marina ka hanarady azy hiaino ny feony dia hanampiadanany ety an-tany ianao, ary na dia mandeha mamaky lohasaloko ny fahafatesana aza dia tsy hatahotra ny loza ianao, fa Kristy no mombanao no ninahatrany ho an'ilay mpiano tsara ivavaka isika. Nitera sy ny laza mihaja sy ny voninahitra dia atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao maminay loatra ity salamo ity raha io. Salamo izay manambara aminay ny fahatsaranao, salamo nampololotra vetsivetsy-po avy eo am-pon'ny Davida, ka na dia farivo taona 3 any ho any azy izao nanoratan'izao salamo izao dia mbola aina sy hero anay ny famakiana azy. Indrindra tsaroanay fa efa naniraka ny Kristy ilay mpiandry tsara ianao, nividy anay tamin'ny rany ary nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra, ka nilaza anay hoe izao ny mpiandry tsara. Jesosy tomponay io misaotra anao noho ianao mitari-dalana ny ondrinao, mitantana ny ondrinao, ko na inona miseho ety an-tany dia fantatray fa lalana hitondranao anay zany, ary ifaliana eo anatrehanao satria ny efa rany zany dia Jerosalema vaovao. Tompo ampahareto amin'ny fanarahana anao zany, ary raha misy olona mbola misalasala ny anaraka anao, Tompo mangataka aminao zahay, raha mba nandre zao teninao zao ihany izy, aoka rery Tompo mba hanaiky ho ondro voavidinao tamin'ny ranao izy, ka hibebaka aminao ary hanolotra ny fiainano anao, ka mba ilaza hoe Jesosy Tompo mba ho ondronao tokoa aho manomboka hatramin'izao, ka hiaino ny feonao aho, hiaino ny teninao aho, hanaradianao aho, ary amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanao fanay zany bavaka izany mba ho voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen.